Naneo ny hevindry mahakasika ny famatsim-bola ho an'ny commune eto Madagasikara ny ben'ny tanàna ny commune Sabotsy sy Namena no mariana ihany koa fa ho an'ny commune eto Madagasikara dia mipetraka olana hatrany ny tsy mbola nazahoana ilay subvention na ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ahafahana mampandroso ny commune tsirairay avy. Zavatra ngeza be aloha zany dia hetsika ataona ny fitondram-panjakana aty izay isaorana n'Andriamatoa Prime Ministre sady lehiben'ny gouvernemanta ny fiahinan'ny commune satria izy famatsim-bola zany mameno banque mondiale raha amin'ny fitondram-panjakana raha commune misy anay mahafeno ny fepetra ny compte administratif izay compte mpitantanana ho an'ny taona teo aloha budget primitif na ny budget rectificatif anisan'ny fepetra takina mba ahafahana mahazoka vola. Le fasarotana moa zany teo aloha ny rivotra misy teo amin'ny tany sy firenena. Faharoa teo ihany koa ny azo lazaina rivotra politika ihany koa fa ny fahatelo ngeza be dia hoe betsaka ny commune manana fahasaranana amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahazahoana ilay subvention fa ho anay fotsiny efa navoaka ny fanjakana foibe ny lalàna 2014-018 izay mamaritra ny fidiram-bola ny vondromboka tsy tsara-pahefana indrindra ny commune dia anjara be ny tanàna no mampitombo ny fidiram-bola sy manatanteraka araka ny fanapahan-kevitra ny mpanolo-tsaina ny ahafahany rehetra mampiditra ny vola mikitapo-vola le commune. Ny zavatra tokony hidiram-bola amin'ny commune dia anjara be ny tanàna no manao azy ohatra ny etratrano, ny etratany, akoatra ny taxe parafiscaux sy ny resaka permis de construire eo ihany koa ny avy amin'ireny fidiram-bola amin'ny alalan'ireny pylône izay efa noavoazina sonatsaraina avy amin'ny alalan'ny loi de finance satria ireny anisany anankiray hoe azahoana vola nefany hitrangana olana dia mahatonga ny tsy fitezan-javatra.